Nandritra ny fidinana ifotony nataony ministry ny serasera zay piay ny faritra Boeny fidinana izay natao teny bazary Marolaka Analakely sy bazary Mahabibo ny sabotsy faroapolo ny volana May lasa teo iny no nahafantarana fa tafiakatra oronjato sy 3,000 ariary ny vidin'ny siramamy iray kilao eto an-tsena amin'izao fotoana izao. Nitafa mivantana tamin'ireo mpivarotra ny ministra sy redélégation izay tariny nijery ny zavamisy eny an-tsena. Nandritra an'io no nahafantarana fa nidangana ny vidin'ny siramamy eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ary ny fijerevana ny zavamisy no antondiny ity ministra piay ny faritra Boeny ity. Zany tena idinana ty mitsy antanina tsara hoe avaiza le izy. Zao so dia rehefa anao mandeha amin'ny télé dia hoe tsy hameno intsony entana intsony dia lazao aminazy. Moramora hono efa sao dia mienjana be mitady any aminao hono efa mila amboarina ty zavatra ty. Zay hoany nge manontany aty aloha zay dia hoany amin'ilay karana zay rehefa aveo. Izay aza marina ka siramamy tena zavatra maro zany siramamy mena dia fotsiny alaina mena atao anatiny eo koa izy anong problema? Ito miakatra zay izy. Maraina zay mividy siramamy zay efa tafakatra ny 750 000 francs. 50 kilo? 50 kilo. Zay ohatrina zany ny kilao zany. Inona ilay fanazavana ataon'ilay grossiste aminareo? Grossiste fa dia miakatra. Misy zao izay zao dia siramamy ohatra fa tomary dia tsisy mihitsy natao rehetrarehetra andehanany daholo dia pitsina izay miverina tonga dia miakatra mivangana ohatra izy 650 tonga dia lasana amin'ny 725 nambaran'ny ministra piay ny faritra Boeny raha nitafa tamin'ireo vahoaka ireo fa niakatra tsy araka ny tokony ho izy ny vidin'ny siramamy eto Mahajanga. Araka izany nanome baiko ny tompona ndraiky mpanjakana eto Mahajanga ny ministra mba hijery ny vahaolana farany izay aingana mba hampidinana ny vidin'ny siramamy io. Araka ny nahitantsika rehetra azy tao solika be tato anatin'ny herinandro ohatra vidy siramamy. Rehefa nanontaniana le varotra milaza fa ny mpamongady grossiste zany zay ray roa telo fotsiny namana eto Mahajanga eto mampisolitra ny vidin'ilay siramamy. Mody tsy misy aloha amin'ny andro anankiray ilay pitsininy misolotra amin'ny maraina dia ny hariva mbola misolotra ihany dia izy tonga 200 sy 3,000 mihitsy ny kilao. Vandravandra be amin'izany zany fanaraka le grossiste miara-manafina an'ilay siramamy dia miara-mampisolotra ny vidiny amin'ny maraina dia mbola miara-mampisolotra ny vidiny amin'ny hariva dia hoe fanaraka reo. Tsy ara-dalàna zany amin'ny lafin'ny varotra. Varotra dia misy fifaninanana fa tsy atao fanaraka ohatran'izany. Faharoa ireo ihany no miteny hoe tsy stock vaovao tonga. Ka raha tsy stock vaovao tonga ny stock teo aloha tsy maintsy vidiny iny ihany dia vidiny iny ihany fa tsy hoe hafa ny androany dia hafa ny amin'ny maraina dia hafa ny hariva. Dia fatela niarana enipotsika teo fa tsy mba misy tompondraiky mpanjakana tampon-tanàna amin'ny Mahajanga eto mba mandeha mijery ohatrany hoe mba mijery hoe inona ny antony mampisolitra an'ireto zavatra ilain'ny vahoaka andavanandro na PPN reto. Dia izay mahatonga an'ilay sasatsasany indrindra ilay grossiste mahasahy manao izay tiany atao. Ka tsotra zany le amin'ny maha-ministra coach eto amin'ny eo zao anaovako azy zao. Za koa tsy ministra momba varotra no ohatr'izany fa ministra coach atao amin'ny gouvernement ny tatitra. Zany rehetrarehetra zany hitantsika tao
fanazanana jana tonga dia fa omena ny toromarika na mibaiko hoan'ny mpitondra toerana zay fa ndraiky amin'izay mba na tsy isan'andro ary fa mba matetika mba midina ty atsena ty dia mba mijery an'le vidin'entana dia amin'izay mahita hoe misy ketriketrika fotsiny amin'ny trampony mampisongotra an'le teo varo nasongotra dia rehefa manamboarina ina dia zao indray ny zavatra ny siramamy sy menaka indray nasongotra zay raha tsika nahitao tsy tato avaroaka mihitsy famena baiko le mpitondra toerana anao zay fomba rehetra ijery dia mety hoe ijery aty atsena dia anao fomba rehetra mba tsy sinzany eloka ataon'ny grossiste miara-manondotra miara-manafina entana hoe miara-manondotra vidina tsy mijanona atreo akory ny fidinana ifotony sy fijerevana ny vaolany ataon'ny ministry piay ny faritra boeny Andriamatoa Henri Roland Radjasson zay sady ministry ny serasera sy fifandraisana amin'ny androm-panjakana mbola hisy araka izany ny fidinana ifotony atao amin'ny mpamongady izay voalaza fa mpanararoatra amin'ny fampiakarana ny vidinentana eto amintsika ary tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra sy andraisana fepetra ireo olona izay fantatra sy voapirofo fa mampiakatra ny vidinentana sy manararoatra amin'ny fampiakarana ny vidinentana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga.